Mahita hoe tsy zatra micro ny anadahanareo. Tratra mipaka daholo tompoko. Kitony eo akaikinao dia ataovy an'izany izy hoe velona Jesosy. Nareo hoe tsy mahatsapa eto ampovoantsika izy. Mbola voany teny pasteur sandratra hoe ataovy ampovoany Jesosy. Santra Jesosy. Alao tsy maninona ny amintsika amin'ny but e. Fa Jesosy ny santra. Mbola toizantsika araka ny tenin'Andriamanitra efa mivakina. Araka ny tenin'Andriamanitra efa mivakina teo. Jaona toko 5. Rehefa nitsangana ny mpanompon'Andriamanitra dia sesa ny mpanompon'Andriamanitra dia ozy aho hoe vita ny toriteny. Inona tsony no atao vita ny toriteny. Jaona toko 5 efa mivakitsika teo zany. Dia atomboka antsika eo amin'ny 1:1 minaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary nisy farihy any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Taony nandriany mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny matila. Efa maina ny malazo ampio hoe miandry ny fiatsehan-drano. Betesda, fanantenany olona. Tena tsy mahita fanasitranana. Tsy mahita ny malemy, ny mandringa, ny matila sy ny sisa. Andao entina ny Betesda fa ao ny misy fanasitranana. Dia bataina dia napetraka eo dia misy fialofana anaky 5 eo dia mialoka eo miandry ny fiatsehan-drano. Ny olana misy lehilahy anankiray andraso toizantsika kely fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka mampietsika ny rano koa izay irainy roboka aloha rehefa mietsika ny rano dia sitrana na inona no aretina. Dia tena fanantenany ray tanàna mihitsy zany io farihy io. Fa ao ny vahaolana. Dia makany daholo entinany daholo ny marary. Dia 5 ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 70 taona. Tena lasa saina be mieritreritra ilay 70 taona. Androany zao tsika 2023 ty taona ty. Dia raha esorina ny 70 taona tany amin'ny 1985 le olona nanomboka teo. Misy olona mbola tsy teo tamintsika izao tamin'ny 1985. Fa efa teo le olona nandritra an'izany. Fa ny olana amin'ity rangahy ty tsy nentina azo fanasitranana tao Betesda izy. Nahazo ny olona fa izy tsy nahazo. Dia teneny eo ny olana nahazo azy raha vao mietsika le rano fotoana fanasitranana fa lasa daholo ny olona mitondra ny marariny fa izy tsy tody. Dia samy miazakazaka ny olona dia sitrana ny olona fa izy tsy sitrana. Dia eo indray aloha. Hery taona, 2 taona, 5 taona, 10 taona, 20 taona, 30 taona, 70 taona. Mahita sitrana be dia be mihitsy. Fa tsy mba anjara n'ilay fanasitranana. Betsaka ny sitrana tao anatin'izay 70 taona izay. Izay sitrana dia miorakoraka, falifaly, ravoravo, dia lasa miaraka amin'ny fianakaviana fety be. Dia ilay rangahy manjonitra kely mijery. Ahoana ary viana ary vao mba anjarako hoe ahoana no ahitako fanasitranana eto. Tsy mety tody voalohany aho ary raha mihetsika ary andeha hoany mety lasa problème le izy satria maninona mba mikofokofoka lasa dia tody eo ampovoany sitrana le olona ery na niverenany any amin'ny fandriana raha problème satria malemy ange izy. Zany hoe le hetsika ny ataony lasa mivadika problème rehefa avy eo. Tonga
tonga ny fijoroana vavolombelona faly ny olona fa tena reraka ihany le rangary efa 7 taona ny andrasana. Dia amin'ireny indraindray ara mahasorena le olona mijoro vavolombelona. Nazy sitra zay ohatry ny ao marary ange za amity zavatra triako ty manenina tsy sitra. Tsanga ny pasteur sandratra mpijoro vavolombelona. Alleluia! Mampijoro ny fijorona vavolombelona. Fa tena midoboka ihany aty anaty aty tena mahazo le olona. Za tsy mahazo. Fa hoana e? Fantatry Jesosy zany zavatra. Fantatry Jesosy zany. Mety ianao le niandry vahaolana. Mety ianao le niandry fanasitranana. Dia nefa mahita isaky ny zoma zao, mahita isaky ny rally zao, mahita isaky ny maraina amin'ny Kolo TV zao, mahita vavolombelona be dia be, fa maninona ary ny tsotody aty amiko le izy. Raha tokony ho izy ny vavolombelona tokony mahafaly. Nefa lasa mivadika ilay izy rehefa ela loatra ny fiandrasana. Kasio ny sorokiny eo akaikinao aza kasiana mafy kasio moramora. Ataovy an'izao eto Jesosy androany. Eo afoantsika izy androany. Tsy petesy da fotsiny hoe fa Jesosy mivantana. Amen. Amen. Dia zao ary Jesosy nandalo tamin'ny fotoana io zay nolazainy Jaona 5. Dia nahita an'ilay marary izy. Jesosy nahita. Dia fantany mombamomba an'ilay marary. Ndrasaka efa kitsika 9. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala. Fantany io hoe kitiny eo akaiky ny fantany io tantaranao io. Fantany io atrehanao io. Amen. Tena manontany tena ianao indraindray hoe ary ny anjarako. Za ve mba fantatry? Za ve mba hitany? Za ve mba ho anaty repertoire sa tsy ao? Jereo nge zany fitiavanareo an'i Jesosy. Lasa ny olona milahatra tomobila andeha hitsangatsangana. Sasany tena hoe tena eto am-pandriana aloha androany tsy mihetsika. Tsy haiko be dia be programa miaingana fa ianao eto ny tonga androany. Halleluja. Sao ny azoko lazaina hoe fakahitany ty sy manina. Amen. Jesosy koa ny andry ianao teto. Ary za milaza aminao fa hitany ianao. Dia fantany momba anao io. Amen. Dia zao ny teneny hoe ka mahalala ary fa efa toy izany ela izy. Jesosy ange 3 taona nanao ny asany. Fa ty olo ty 7 taona nefa teo. Fa Jesosy nafantatra an'le izy. Zany hoe Jesosy mbola tsy teraka efa teo le olona. Fantan'le izy. Aza refesina amin'izay mety hitany masonao. Mieritreritra hoe tsy fantatra Andriamanitra momba, fa fantany momba anao. Dia hoy izy taminy teo sitrana vahenao. Za te hiteny aminao fa ny anaranao dia fantatry Jesosy tsara. Za te hiteny aminao fa ny asanao dia fantatry Jesosy tsara. Za te hiteny aminao fa io olana atrehanao io dia fantany tsara. Za te hiteny aminao fa ny aretina mety hanavesatra eo amin'ny fiainanao fantany tsara. Za te hiteny aminao fa io sakana, blocage iainanao izay mahatonga anao miteny hoe tsy afaka mandroso mihoatry ny eto fantatry Jesosy io. Ny adresinao fantany. Dia fantany ianao fa eto amin'ny super U zao maray izao. Zao nolazainy Lioka 2:27 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia volondohanareo aza dia vohisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra no nitsitsina maro ianareo. Amen. Volondohantsika ange vohisany. Fantany reto tsika.
aza mieritreritra hoe ivelany zany, aza mieritreritra hoe tsy ao anaty kôty zany, fa programan'Andriamanitra ho anao androany. Misy zavatra konokonon'Andriamanitra ho anao androany. Aoka ho feno ny fisokafanao fa Jesosy eto ampovoantsika. Amen. Ny tompo sy ny mpanjaka ny Andriamanitra dia nanatona n'ilay lehilahy. Izay tsy tafavoaka nandritra ny 7 taona. Izy no nanatona. Ny formule teo amin'ilay toerana dia miditra ary anaty farihy voasitrana. Zay ny nahazatra ny rehetrarehetra. Fa ny mpamorona n'izao tontolo izao no nanatona azy. Amen. Misy programa nataon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Manana zavatra ho anatin'ny fony izy ho tanterahana amin'io lehilahy io. Manana zavatra voaomana koa izy ho tanterahana ho eo amin'ny fiainanao manokana. Amen. Dia ny zavatra misy matetika zany jerena tsara mihitsy nanontany Jesosy hoe te ho sitrana va ianao? Dia nataon'ilay lehilahy namoaka an'ilay problème koa anie zao e. Za tsy mety tody ery amin'ny farihy mihitsy rehefa mihetsika io. Satria naninona tena efa nitambesatra ela loatra tamin'le izy, navesatra tao anatiny le izy, lasa mety nivadika fahasorenana ary le izy, mety hifankahalana tsy fantatro. Fa ny zavatra hitanao, ny fantoka be tamin'ilay fihetsehan'ny rano izy, nefa ny tompo sy ny mpanjaka efa eo. Zavatra tiako ifampiresahana aminao dia zao, aza mivazizotra mafy amin'ilay problème io. Za tsy maintsy ery amin'ny farihy voavova io olana io. Ohatran'ilay nalehan'ireny olona rehetrarehetra ireny no tsy maintsy andehanako zay vao mivany problemako. Kiteny eo akaikinao hoe ny teny pasteur Anjiva hoe mikasika ny paty sèche hoe fa mbola misy koa hoe ny soupe spécial. Amen. Dia ataovan'izao ny akaikinao spécial ny anao. Amen. Spécial ny anao. Raha misy hitondran'Andriamanitra ny olona hitsory vavolombeletsy, fa misy spécial hitondrany anao. Satria ny Andriamanitra no manatona anao. Amen. Io tsy formule miverimberina zany hoe 2 + 2 dia 4 dia zay foana ny iainga eo. Tsy zay foana io. Fa Andriamanitra izy. Raha fantatra formule izy tsisy mahandriamanitra azy tsony. Fa raha vao manomboka mipetraka ny sainao hoe zao no amahan'Andriamanitra n'ity olanako ty, mitenena amiko eto hoe zay tokoa no namahany anazy. Raha nisy nanao an'izay, fa tsy zany lalan'Andriamanitra. Dia okitsika tsy vazizotra amin'ny olan'io. Za tsy maintsy tafangy eto am-pandriana, tsy maintsy mandeha dia milatsaka ao anatin'ny farihy, dia zay vao sitrana. Dia tsy haiko hoe inona ilay vonimbonina ao anatin'ny sainao, dia mifikitra amin'izay ianao, fa lasa tsy mahita an'ilay voninahitr'Andriamanitra ianao. Inona ny zava-dehibe? Raha miala teo amin'ny fandriana ilay marary andeha hanenjika ny farihy, dia tsy hatratra an'ilay fihetsehan'ny farihy izy. Dia tavela eo avoany ary izy lasa problème hafa indray rehefa avy eo. Ny sasany sitrana, izy tsy sitrana. Dia tsy maintsy mandady hiverina eny amin'ny fandriana indray. Fa ny zavatra lehibe raha hitanareo io tenin'Andriamanitra io, Jesosy niteny. Jesosy niteny. Enoy ary karoy izay lazainy Jesosy aminao. Amen. Zany lazako aminareo efa vita teo le toroteny ange. Efa nitenen'ny pasteur Anjiva teo. Fa tao anatin'izay nitenen'ny vavan'i Jesosy ny vahaolana. Ianao hoe ozy pasteur Anjiva teo hoe miaino tenin'Andriamanitra. Mampahery. Fa mila ianao mamaky mihitsy. Karoy izay lazainy Jesosy aminao.
tadiavo ary fikiro fa zay le izy. Amen. Amin'ny maha kristianina atsika dia tena io ny fototra. Inona ny lazainy Jesosy? Voaraiko ve sa tsy voaraiko? Ny zavatra natao teo niova tamin'ny formule rehetrarehetra teo Betesda ny lalovan'ilay lehilahy. Fa efa nitantarain'ny pasteur Rodolphe teto amintsika teto hoe tsy voatery zao, tsy voatery zao, tsy voatery zao fa tonga dia directa dia saika tsy lena. Ary rehefa avy eo mbola niampy démonstration ho an'ny ray tanàna. Satria maninona? Iny ngarainy miaraka amin'ny fandriana mandeha amin'ny tanàna. Tena hoe izy iny ohatrany tsy fahita mpandalo eo le rangahy iny. Jerena tsara. Io le rangahy marary ela be tary. Ary izy no mibata ny fandrinany. Nisy fotoana simba moto foetiko dia misy mpamboatra moto eto dia misy mpamboatra pneu ery dia vahana eto mpamboatra moto le pneu dia hoentina tongotra makery nanao an'izay fa hitakitany kely any taty sy taty taloha tamin'ny tany amin'ny fiangonana nisy tany rehefa hanao fotoana ny lahady dia mbola manangana chapiteau dia mibata seza avy any amina tranon'olona maro any bataina mafy kely. Rehefa tena manomboka amin'izay ny fotoana fa ianao miady amin'ny torimaso etsy. Tsy izany ny tantarany ambassadeur Mahomby. Ny ambassadeur Mahomby manatanteraka sitrapon'Andriamanitra dia hafa mihitsy ny tantarany. Satria ohatran'ilay marary teto rehefa niteny Jesosy dia ao anatin'iny teny lazainy Jesosy iny misy approvisionnement ny zavatra ilaina rehetrarehetra atateraka ny teny iny. Amen. Tao anatin'ilay teny no misy hery hibatana an'ilay fandriana. Le olona raha mbola tsy niteny Jesosy fa nijery teo zany dia fampitsikitsy ahoana rse ahoana rse tena mbola marary be verse dia ahoana firy taona zay dia tsisy hery hibatana fandriana zany. Fa ozy Jesosy hoe tsangana batao ny fandrianao dia mandehana ao le hery. Dia zay teny zay no niditra ao anatin'ilay lehilahy dia nivadika hery mahazaka na palissandre io na vy io na tsy haiko na pain io tsy fantatro izay fandriana tao. Te ilaza amintsika hoe izay lazay ny tenin'Andriamanitra aminao dia efa mpanaran'Andriamanitra ao izay zavatra ilaina rehetrarehetra hatateraka an'iny. Amen. Za tena gaga mihitsy tafaresaka tamin'ny pasteur Rodolphe andray andro dia ozy izy hoe pasteur marina ozy izy fa miasa se fa jereo ny asan'Andriamanitra ozy izy. Dia tao anatin'izay teny zay tonga dia zavatra be dia be ny tatao anatin'ny saiko hoe zay ane latsinainy maraina fivoriana be natao hoe miditra etsy ary dia tsy samaka aty fa riariana ry dia mbola vao mandeha jerena ny ora jerena tsy andao amin'izay dia lasa mihazakazaka mandeha. Nampiny pasteur amin'izay tao aoriana zao pasteur isaky ny latsinaina dia manao partage ny pasteur. Jesus masaka ty raharaha ty zao aiza reny isy ao anatin'izany rehetrarehetra zany za zany tsy mba vita partage za zany tsy mba hanao dia inona ny zavatra nisy nandefa WhatsApp minisitra tao aorianan'iny dia ny ao anatin'ny WhatsApp hoe manomboka izao isaky ny voalohany ao anatin'ny volana ihany misy fanangana-tsaina dia misy an'ilay watawatta be any fa ny ambony disponible. Dia mba ty le be Claude kelinareo mba mahazo micro. Misy approvisionnement mbadiky ny teny. Amen. Fa raha tsy niteny Jesosy hoe mitsangana batao fandrianao mandehana tsy tody tany amin'ilay lehilahy la hery hibatana fandriana ary hoentina mandeha. Amen.
jaona toko fahenina 9:17 jaona 6:63 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Amen. Miditra ao amin'ny fanahinao izy dia lasa aina mitondra anao anatin'ilay izy. Androany tsisy miala maina zany eto. Androany dia anaiky ala maina ve ianao? Avy aiza ny nandehanana tonga eto? Dia hiverina maina ve? Jereo kaikony hoe perte kosa rangahy zany zava-misy. Tsy mety zany fa te ilaza aminao fa eto ny aina, eto ny hery, eto ny fahefana Andriamanitra rehetrarehetra ao ambadika ny teny izay lazainy aminao. Amen. Dia lasa hery mibata fandriana ho hitan'ray tanàna mihitsy hoe ino le olona teo, ilay marary. Izany hoe voninahitra goavana zany nataon'i Jesosy fa tsy ohatran'ilay mahazatra hatramin'izay hoe ao anaty farihy dia mivaly olana. Jaona 1:20 7:30 ka hatramin'ny 1:20 milaza ny tantarany Marta izay manaisotra ny vato tao amin'ny fasan'ny Lazariosy. Tena hoe Marta no mibata vato hidina fasana. Fa ahoana ny aposibla an'izany? Satria hozy Jesosy mandana esoriny vato. Dia le vato tsy haiko le izy na lasa hery be dia be tao amin'ny Marta na le vato no lasa éponge kely ohatr'izao. Tsy haiko hoe ahoana fa iny Marta dia nakisan'le izy dia mety. Aza refesina amin'ny saintsika ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Fa raha hiteny aminao Andriamanitra, zavatra tsy takatry ny saina le ho teneniny. Manana ny fihevitra amin'ny mandrakizay izy, manana ny fihevitra ao amin'ny voninahitra izy, manana ny fihevitra amin'ny fahalebiazana izy, ary mitondra anao ao anatin'izany izy. Dia araka ny tenen'ny pasteur teo hoe aza mijanona amin'ny confort kelinao eo. Fa leo mihitsy milatsaka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe zay le izy. Amen. Misy kapiteny Romana nahagaga an'i Jesosy. Io kapiteny Romana io zany ny teny nanafatra olona hoe lay malalaka ozy izy marary. Ina moa lay ohatrany hoe mpanampiny fa ohatrany hoe malalany akaiky ny fony tsy haiko ohatr'izay. Dia nanafatra olona nakany amin'i Jesosy izy hoe mba mahay manasitra anazy Jesosy. Dia niainga Jesosy andeha ho any an-tranony. Mbola voahenony hoe niainga ho any an-tranony dia naniraka olona aingana le kapiteny ny teny hoe teneno izy tsy akaty. Fa tena tsy mendrika hidirany akory ny tranoko ary zara tsy mendrika hiona aminy akory. Nefa kapiteny zany olon-dehibe ao an-tanàna goavany zany. Fa tena natsapa izy hoe zange tsy mendrika hiona amin'io akory. Fa teny ray monja izy dia ho sitrany anakizilahiko izy izy. Ozy Jesosy hoe tena mbola tsy nahita finoana ohatr'izany ozy Jesosy. Te hiresaka kely amintsika kapiteny miaramila misy fiofanana zay zany atao rehefa hiditra miaramila. Miaramila, polisy, gendarme, reny mpitondratondra maramara reny. Dia boriboroloha reny. Ohatra fatapatatra kely. Izy reny raha vao miditra ao amin'ilay fiofanana sekoly dia misy 540 andro 45 jours atao hoe feta formation élémentaire et technique de l'armée. Formation élémentaire en technique de l'armée. Dia io formation io zavatra anankiroa no tena ampitainao anatin'io. Ny baiko dia tsy maintsy tanterahana na inona io na inona. Dia ny anankiray faharoa ny ekipa
de tsy azo ariny zany na ho fatina ho velona zay roa zay ny ampitaina fa mahamay ny fampitanan'zany a tena mahamay ny fampitanan'zany mbola vo miditra de reny le vehivavy miajaja tsara nanaovana ny t-shirt tsara indrindra de jean miaraka amin'ny entany hoe zany zay raha afaka concours a miditra ny école mbola vo miditra ny vavahady tsy mandingana ray metatra korony de hoy zareo hoe ay tsara be ny volonareo zao a le volo amin'io miakatra ny menaka sy ny rehetrarehetra avy any a de zao ny resahan'le mpapiofany eo zao a misy shampoing eto amin'ny école de ampiasana ny shampoing ny école mihitsy nareo io ahosory eo inona fotaka tonga de eo amin'ny tany ianao de hosorana fotaka io volo eo baiko tena atao arak'izay azo zay vitany zareo a anesorana ity atao hoe toetsaina civile toetsaina civile za mandinika ny fiainako a mieritreritra ny mety amiko a mieritreritra hoe zao ny azoko atao de zao ny tsy azoko atao tia kosa aloha tsy ataoko e fa rehefa miditra ao zay tenen'ny lehibe de tsy maintsy tanterahanao iza daholo ny manambady manangatanana amin'ny manambady ay aty tsy isy vadinareo enao madama ry koko ry mivadinao mandany eny mandana toroy fitiavana ny koko efa misy arivony manatrika eo amin'io de manatanteraka andana ataovy câlin mivadinao mandiza mivadinao de eo baiko mandalo ny avion mandala enjeo iny lasa miazakazaka anenjika avion le sainao maha olombelona zany ravaravaina mihitsy fa hoe zao rehefa baiko de tsy maintsy tanterahana de mahasamihafa an'ilay zay moa zany hoe force de l'armée ny discipline zay fandraisana baiko ao ny ipetrahan'ilay hoe autorité ao ny ipetrahan'ilay hoe fahefana de raha vao manome baiko ny any amin'ny lehibe a tena manatanteraka amin'ny fomba rehetrarehetra zay eo ambany ao de zay ny lasa heriny iny institution anankiray iny ny any ambony a mandinika misaina iza ny fahavalo ohatra ny ahoana ny fitaovam-piadiana ananany ohatra ny ahoana ny isan'olona ananany inona sinona daholo ny herin'ny zareo aiza ny faiblesse ny zareo ahoana ny fomba hiatakenany zareo be de be ny saintsainy ny ao ambony ao a zay ny atao hoe stratégie any ambony de ny aty ambany a manatanteraka midina ny baiko aza mitifitra de tsy mitifitra midina ny baiko mitsongoloka daholo de mitsongoloka tsy azona hoe inona fa maninona fa ny akenao fotsiny hoe misy misaina any ambony any a de miantoka anao iny any ambony any za te anontany tena hoe manahoana ny obéissance tsika manoloana ny ray aman-dreny am-panahy akaiky be an' Jesosy io raha mba miteny zavatra amitsika io lehilahy io de ahoana pastera konke araka le resaka teo a Jesosy mihevitra zavatra lavitra ambony goavana ho atsika raha vao hoe anatona mpanompon'Andriamanitra ianao antany zavatra aza manatona raha tsy vonina aleo tsy manatona sérieux eny e manatona ihany safady fa te ilaza aminao fa ilaza zavatra izy aminao ary ary amin'ny ampoizinao ariny lazainy raha mba teto kosa aloha mba vitako hoe fa tena zany lazainy paster za kosa raha ga tena kra maninona raha mba amboarina ohatra zao de miverina ao Betesda foana fa za milaza aminareo fa mampisalasala antsika amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra hoe ampy an'izany ve ny volako
ampy an'izany ve ny heriko, ampy an'izany ve ny fotoanako, ampy an'izany ve ny fahaiza-manaoko, ampy an'izany ve ny zavatra rehetrarehetra manodidina ahy. Nefa Jesosy rehefa miteny dia miaraka amin'iny teny iny ny approvisionnement rehetrarehetra ahatanteraka ny teny iny. Amen. Amen. Tena tapitra io 45 jours io. Olo-kafa amin'izay le olona mivoaka avy eo. Raha voaresahana izy zao resea zao atao dia zao ny teny filazany. Azafady fa manao fihetsika mampimeme kely fa mba andeha fery aloha androany fa manaraka azy andeha ferana tsony. Abotsiny io tratra io dia tia milatsaka na somary efa ngezangeza azafady fa malatsaka kely ihany dia manaotra zao. Ny dikany iny vonona amin'izay rehetrarehetra ho teneninao eo, ohatr'izay koa le salut. Zay ny dikany na inona latsaka eo dia vonona hanatanteraka azy. Dia raha vao milatsaka ny teny avy any dia zao ny teny hoe voaray ary ho tanterahana. Voaray ary ho tanterahana, zay ihany. Tsy mahazo menimeny nanao, tsy mahazo mikritika ianao, tsy mahazo manao nini fa manatanteraka ianao fa rehefa nanao ny 100% nao ianao ka tsy tanteraka le izy, zay ianao vao miverina mahazo manazava fa tsy ny sainao ny miasa ao anatin'le izy. Dia izay toetsainy zay ny kolokolo an'ity kapiteny Romana ity. Tery zareo efa voana hoe zange manana ny lehibe mifehy aho izy le kapiteny Romana ary za manana ny olo-peheziko koa. Raha vao miteny hoe mandehana dia mandeha iny, raha miteny hoe mijanona dia mijanona iny. Zany hoe baiko ny miasa ao ka fantatro loatra ny autorité anao Jesosy. Raha vao miteny ianao tsy mila miditra ny trano kokory ianao. Atonga mety mbola miakatra no whisky atao trano atony mety mbola misy rhum arrangé angamba. Tsy haiko ny cendrier mbola eny sy ny sisa. Aleo tsy miditra ny tranoko aloha ianao Jesosy. Tena nefa za mangataka zavatra aminao fa zao mitenena teny indray mbava monja. Tonga dia tanteraka le sitrana le zaza tamin'ny fotoana iny. Firy zay ny tenin'Andriamanitra ny raisitsika. Teny feno hery, teny feno famatsiana, teny feno fikarakarana, tena tanan'Andriamanitra velona indray mihetsika. Aokantsika ho vonona indray ny tenin'Andriamanitra. Tena mba ataovana nga hoe voaray ary ho tanterahana. Azafady tompoko fa tsy mangataka an'izay fandronitsony. Tena ohatraohatr'izay zany le izy. Raha atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika ny mahay an'izay disipline zay satria hatreo amin'ny takatry ngah jeneraly sy ngah amiraly no hibaikony tafika ray manontolo. Fa ny tsika ny tompo sy ny Andriamanitra no ambony ao. Ary ny hery ny baiko ny ngah jeneraly dia ny hery izay sandry ny kaporaly. Ino no ampiasainao kiny le disponible ko. Fa ny hery ampiasain'le lasy ny vehivavin'Andriamanitra dia ilay hery avy any an-danitra alefan'Andriamanitra mantsy izay mibatana fandriana tato a Betesda. Amen. Zany hoe enao ry ambassadeur mahomby rehefa tonga eny amin'ny terrain misy hery ao. Misy hery ao tsika rehetrarehetra zao andeha hamonjy fetim-pianakaviana daholy. Dia efa nitenen'ny lehilahin'Andriamanitra teo mety voatendry tapoka ianao dia hitarika fotoana ianao tady ity hoe misy hery ao. Kiteny eo akaikinao misy hery ao. Ao le zavatra hoe amen. Amen. Zao ny lazay ny tenin'Andriamanitra teo hoe misy fitsarana ohatraohatr'izay le teny vakiny mpanompon'Andriamanitra teo hoe misy fitsarana fa Andriamanitra eto amintsika eto afovoantsika. Dia ho eto izay zavatra izay eny amin'ny lalantsika rehetrarehetra. Jean 11:43 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nanao zany teny zany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe
toy an'le resaka Marta nanokatra varavaran'ny fasana teo. Dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa. Tsy haiko hoe inona no endrika fasana mety mamatotra anao. Tsy haiko hoe nalevina tamina fasana inona reny lasa mangeja ny fiainanao. Fa androany sekoly famahana ny olana. Amen. Na aretina ny fasana dia za te hiteny aminao hoe izao no lazay ny tenin'Andriamanitra hoe ry Lazarosy mivoa. Amen. Te hiteny ny anaranao Jesosy androany hoe mivoa ao anatin'io. Mivoa ao amin'ny fasany aretina. Mivoa avy ao amin'ny fasany tsy haiko famoiza-po. Mivoa avy ao amin'ny fasany hoe toetra tsy mety miova. Tsy haiko mety hoe zanaka maditra ve? Tsy haiko hoe inona re? Tsy fahampiana ve ny mangeja be dia mamatotra. Fa izao no lazay ny tenin'Andriamanitra mivoa avy ao anatin'io. Amen. Avereny moramora misy approvisionnement ao. Calme fotsiny aho. Rehefa izay no lazain'Andriamanitra voaka fotsiny ny anjarako. Amen. Satria Lazarosy ane tena maty ahefarana be zao. Efa vita. Le mahazatra hoe vita. Le vita anankiray fa tsy le nitenen'i Jesosy. Dia anao mety tena efa vita ny amiko hoe. Zay zany ko inona tsony. Mbola azo nantenaina raha mbola le narary teo. Satria efa fataon'i Jesosy manasitrana. Fa tadidio fa spesialy le. Kiteny akaikinao soupe spécial io. Mety foana io. Amen. Dia zao ny zavatra misy ozy Jesosy tamin'ny Lazarosy mivoa. Dia izay tenen'i Jesosy zay nampitsangana azy avy ao anatin'ny fahafatesana. Dia nanome hery azy ho velona. Dia nanome hery azy hivoaka fasana. Za miteny aminao hoe tsy mifarana zany ny fiainanao. Za miteny aminao fa mbola mety ny zavatra rehetra. Za miteny aminao fa Jesosy velona le tompon'ny fahefana rehetrarehetra no sakaizakaikinao indrindra. Nampitototo anao maraina eto ary dia miteny aminao hoe mivoa avy ao anatin'ny fasana io. Amen. Ny olana dia efa nitenen'ny pasteur teo. Sy teny toriteny efa vita ihany fa dia mba verina fotsiny. Ka mamaky baiboly. Ka mivavaka. Un problème. Dia lasa information hafa no entinao manatanteraka n'le directive n'Andriamanitra. Dia diso le izy dia mikorotana any amin'ny tsizy. Zany hoe zay mety henokenonao hoe ny maheno toriteny ery ianao dia avy eo misy vaovao amin'ny télé, misy pray vodorindrina ny resadresaka dia zay rehetrarehetra zay lasa plus ou moins ao anatin'ny sainao dia mamoaka résultat hoe izao zany no tokony ataoko. Fa miverina amin'ilay teny hoe karoy mihitsy hoe inona ny tenen'i Jesosy aminao hoe zay le izy. Fa raha Jesosy ny teny teo hoe zao mandehana mandana dia sasao ny masonao ozy izy dia zay nampahiratra ny lehilahy. Ny anankiray teo indray ny teneny hoe mandana ozy izy mantsy amin'ny Petera dia manjono dia zay trondro voalohany sokafa ny vavany. Zavatra samy hafa be foana io. Dia aza mieritreritra ny olona zao ny nety tamin'ny anina dia zay ny ety amiko. Zay le mahasoupe spécial ny soupe spécial zay. Misy zavatra mihoatra no nitadiavinao zay ao am-pony Jesosy le izy. Jereo nge nandeha ry izy Saoly. Nandeha Saoly nitady ny briky very. Briky ny problème. Raha mba hita iny briky iny dia milamina. Ahoana ny ahitana ny briky iny dia lasa amin'izay nandeha nitady briky. Fa ny ao am-pon'Andriamanitra tsy briky fa mihoatra amin'ny briky. Kiteny akaikinao mihoatra amin'ny briky le izy. Mihoatra amin'ny briky le izy. Fanjakana ny tao am-pon'Andriamanitra omena ny Saoly. Averena mihoatra lavitra hoe.
Jesosy misaina mandinika momba mieritreritra zavatra lavitra ho aho. Amen. Fa reto Jesosy te hilaza aminao an'izany. Aza raisina formule. Fa formule Betesda fa Jesosy tsy formule. Amen. Jereo Jaona 5 rehefa sitrana ilay lehilahy dia mibata fandriana. Jereo Samuel Saoly rehefa mitady biriky fantaom-pon'Andriamanitra fanjakana. Tena tian'Andriamanitra ianao zany, teny nikarohanao fa tsy vahaolana io problème io. Rehefa ndray andro isy lehilahin'Andriamanitra izay nitady teny atany aminy, mikaroka teny avy tena iantso amin'ny papao afa za mila teny. Fa tamin'izay fotoana izay teny nitadiaviko fa tonga dia ilay vahaolana indray nomeny. Fa dia tia ozy izy ilay vahaolana tonga dia nivaha daholo ilay olana rehetrarehetra fa tsy teny nomeny dia tonga ny an-trano nahazo teny amin'izay rehefa avy eo. Tena tsy haiko reto fa hafa io alohantsika tsy ho zatra mihitsy. Za ngeka tena efa ancien tamin'ity fanompony ity. Za kosa mba efa zokodroko ny raha pasteur zao ny voalohany. Fa zandriny efa ela be taty ariana zany pasteur tantely zany fa laingo zany. Fa zao aoka tsy ny faharetanao sy ny fahazaranao mifandray amin'Andriamanitra no tazomina fa tena isan'andro ianao aoka ho mailo foana amin'izay fitondran'Andriamanitra hoe inona ilay programan'Andriamanitra androany. Aza zatra loatra. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra Jaona 5 dia tody eo amin'ny 7 eo tsika. Mahita vahaolana ianao androany satria mifanena amin'ny tenin'Andriamanitra ianao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny 7 milaza izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandriana dia lasa nandeha. Ary sabaty izany andro izany. Ohabolana 12 andiny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka tandremo ny teniko, atonga lany ny sofinao, iay ny filazako. Efa fantatsika ny toyany ao. Anaka tandremo ny teniko, atonga lany ny sofinao, iay ny filazako. Aza vela hiala eo masonao izy fa raiketo ao am-ponao. Fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Amen. Za tsy mahay ninina fa eto izao misy sitrana satria tonga ny teny. Andriamanitra no niteny an'izany. Aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Taloha izay mamangy fonja. Dia rehefa mamangy an'ilay fonja dia mieritreritra ianao zany hoe sahirany reto olona reto ny ain'ny tenin'Andriamanitra raha ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ny any tsy salama, ny any salama be dia be. Dia andao aloha hiditra amin'ny fanasitranana, misy teny kely alefa dia andao hiditra amin'ny fanasitranana dia mametra tanana dia mivavaka dia tantatantatatata. Lany ny fotoana. Tokony hirava amin'izay hody. Jerena ny ora. Andao hody zany. Taty ariana
io ny teny hoe aina ho any mahazo azy o amin'ny fahasalamana ho an'ny nofondreny ary ato an'ny teny fa avy eo mifampitady any ampivoan'ny teny atsangana hoe tana zay sitrany manangatalana ny olo voninahitra ho an'i Jesosy vitsivitsy sisa vitsivitsy sisa ny hoe hoentina mibavaka manokana zany fa ao anatin'ny teny le izy tena io teny io le izy Salame 119 105 amin'ny anaran'i Jesosy teny efa hainareo loatra izy ity fa lavitra be le manokatra n'ilay telefona amin'ny anaran'i Jesosy fanilony tongotra sy fahazavany lalako ny teninao amen raha ohatra ka tsy te hanana sosi ianao raha ohatra ka tsy te heritreritra zavatra be dehibe amin'ny lalanao ianao tenin'Andriamanitra hitondrana azy safidinao indray zay iny satria ianao andeha amin'ny lalana kalehanao ny lalana lehanao anatin'ny andro anankiray dia misy programme ianao hoe akaridy ianao an'izao dia aiza ho aiza amin'izay no ametrahanao ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ireny raha ao anatin'ny fony zao dia nyresako aminareo ny akamaroany olo ao pisoloky satria be dia be pisoloky ao midika fa betsaka pisoloky aty ivelany amin'ny olona ifampiresantsika be dia be ny misoloky be dia be ny manao zavatra be dia be tsy ampoizinao tsika no nitaizana tato amin'ity asa fanompony ity dia manana an'izany hoe sincérité manana an'izany hoe ino amin'izany fahitsiana fahamarinana sy ohatr'izany fa tsy voatery an'izany ny ere ivelany ere dia ianao mifanaraka aman'olona eo dia sanatr'in'izany voafitaka sanatr'in'izany zavatra hafa ny ao anatin'ny eritreriny hitondrana anao fa zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra tsy voatery mivakiloha amin'izany fa manana fanilo ianao fanilo fotsiny hoentina dia mety dia hiatrika ny andro ianao inona ny atrehanao ny andro hoeton'ny tenin'Andriamanitra hoeton'ny tenin'Andriamanitra tsy haiko reto te hijoro vavolombelona anankiray aminareo mahazo satra tompoko tao anatin'ny asanay ny asa fivelomana zany dia zavatra anankiray zany ny tsapaka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hoe manajany mpitondra anareo ok zay arak'izay takatro dia anajako andreny olo reny zay dia ny mafy kely ao anatin'le izy arak'ilay tenen'ny pasteur teo hoe tsy teny averina le izy fa ny fonao mihitsy ny miditra ao anatin'le izy ohatrany hoe akanjo mety aminao isaloranao mihitsy le izy ozy pasteur teo dia zay tena hoe nanana karazana mpitondra be dia be zahay niditra tao amin'ny Premier ministre tamin'ny tsy haiko tapabolana lasa dia nisako hoe ty ministrako teo ty ministrako teo ty ministra satria ao daholo ny sarany zareo 10 ny ministra ny fanesy teo zay dia lehibe kilotinareo teo foana fa ministra samy manana lohany daholo tena olona mahafinaritra be daholo tena miady ianao mba hanana fo manaja mpitondra dia tsy mihatsara velatsia ao anatin'izany fa tena mifitiavana ny anaovana azy raha vao enao hoe zany lasa mandoalika ary amba Jesosy atady tsy ho amin'ny fitiavana le izy ahoana Jesosy amboary dia ny zavatra tsikarotra manana programa reny lehibe ireny dia manao ny programa izy dia ataony programa sy ny sisa dia ny tsikarotra rehefa le programa tody eo amin'le amononanao dia andraisan'Andriamanitra fepetra izy fona tompoko miteny an'izany fa zany mba hitan'ity anadahakelinareo ty
tena io taty ony mahita misy fotoana tsy mahita tory amin'ny alina mivadibadika amin'ina rehetrarehetra misy fotoana falifaly be anao sisa miatrika an'izany rehetrarehetra zany fa tena eo Jesosy avela ho fanilo ny tongotra atsika fahazavany lalantsika zay lazainy Jesosy mia tena zay teny tokana zay manajamy mpitondra anareo ok efa nazo ny karazana teny rehetrarehetra karazany rehetrarehetra azo daholy fa dia andao tazomina ny tenin'Andriamanitra ao anatin'le izy ka tena courage ianao amen manana fanilo ianao manana fahazavana ianao eny aminao le izy amen Josoa toko voalohany 19 efa haitsika lazainy tenin'Andriamanitra Josoa toko voalohany 19 hoe aoka tsy ala ny anaran'i Jesosy io safady topoka hoe tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra aoka tsy ala amin'ny vavanao ty boky ny lalàntia fa saintsainao andromanalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ho ambinina amen nareo rehetrarehetra ambinina lavorary daholo ny lalanareo rehetrarehetra amen fa inona le teneny teo aloha io le izy vita ny sekoly androany tsy ny akaikinao ambinina be amin'izay ianao lavorary daholo amin'izay io mety daholo io amen fa io fotsiny aoka tsy ala io reto no maha-kristianina atsika io no mahatonga atsika manantona an'Andriamanitra io no mizarazara samihafa daholo avy eo ny fanomezam-pahasoavana fa io ny fototra iaingany rehetrarehetra tena tandremo no mampiditra ny expérience-tsika ny diplomatsika ny tsy haiko ny fokony avintsika sy ny rehetrarehetra hoe ataoko ohatr'izao ty anatsaratsarako azy non atreo amin'izay lazainy Jesosy ihany raha nafana fola rahalahy teo hoe tena mitsangana dia batao ny fandrinao dia mandehana tonga dia iny hoe zany le izy iny fa miverina indray le inona moa papay zany dia ozy hoe tena ohatrany mety anaovako démonstration amin'izay ry zalahy fa tena tafa ty dia ozy hoe ry rahalahy ry roapolo taona ry tsy nitsangana andeha ho bataiko izy fa tsy disponible ho bata n'le rahalahy le hery fa hibata fandriana le izy amen dia aza mijery mihoatra no izay lazain'Andriamanitra aza manaiky hilatsaka ao ambanin'izay lazain'Andriamanitra fa izay lazainy à la lettre amen ao anatin'izay ny fahombiaza ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny apety ny lalanao rehetrarehetra tena raha isika ny mahatazona an'izay hoe zay fototra iaingany hoe zao ny lazain'Andriamanitra tena milaza aminareo fa manana namana musulman fa mafy be ny fanarahany an'io Coran io enjana be mba andeha izy fotoana hoe mba mitahin'Andriamanitra dia mandeha mivoaka ny ivelany mandeha avion tonga le ora fivavahana amin'iny couloir be ny aéroport iny tonga dia avoaka ny zalahy le lamba kely tonga dia ao izy dray ho areto jerijery daholo ny rehetrarehetra manodidina dia miala daholo ohatrany samy comprendre zany hoe musulman iziko dia ohatrany samy manaiky hoe musulman iziko kristianina ianaoko ianao ne kristianina kristianina ianao aza mandefitra mihitsy amin'izay lazain'Andriamanitra fa kristianina ianao amen tena zavela ilatsaka fa zao ny lazain'Andriamanitra dia zay na tsy ary fijoroana vavolombelon'ny pasteur indray andro hoe tenen'i Jesosy izy resaka zavatra anankiray amina olona anankiray tena izy hoe tena olo io ve tsy maintsy io ve ny tenenana an'izany raha mba ho lava mba mety io ve
ahoana ny ataoko le ranga sady zantary magoavana be no iny le zavatra ho tenenina tenin'andriamanitra mahitsy be tena zao no natao korseo izy izy miazakazaka dia tonga dia okaikiny tonga dia niteneko izy dia lasa ny ala vita le contratko zay atao dia natao le izy zay toyany any inona zay fotoanany any kotany vitiny voatelo izy dia ny ala tena tsy voatery morana le izy Hébreu 4:12 Hébreu 4 amin'ny anaran'i Jesosy efa voasoratra ato le izy fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny heritreritra sy ny fisainany fo mahery an'io tenin'Andriamanitra velona nge io rehefa alefa ny tenin'Andriamanitra dia efa nampianarin'ny pasteur antsika ny atao hoe fanetretena dia tsy mitazona ny maiza ny fahaizako sy ny alehibeako sy ny momba rehetrarehetra fa miletry manaiky zay lazain'Andriamanitra ny fanetretena zany tsy hoe manetry tena ele manao azafady tompoka sa ve tompoka mba mety raha mba hipetraka eto akaikinao hono azafady taty tsy any le izy fa hoe ohatry ny ahoana ny fanekena ho anaiky zay lazain'Andriamanitra lay tsy eritreritra ao lay tsy fisainanao lay tsy naresy lahatra anao ary aty amin'ny voalohany hoe latsaka le teny dia oke zay tsisy resaka tonga dia tanterahana ny tenako dia nahetriko fa ny teny no nasandratro amen misy zavatra kelikely ampiasana fotsiny dia faranantsika fotoana misy fomba fitenitra zareo miaramila reny efa nitenena taminareo telo hoe voaray ary ho tanterahana dia misy fiteny anankiray izay koa hoe le désir d'un chef vaut ordre raha misy fandriny lehibe dia mivadika ho baiko zay ny fandraisanao azy sa ohatra mba te hiankana midika aminao zay tsy maintsy mitady fiankinana ianao hiampiankinana ny olona io tena mba te hihinana an'ireny akondro lahy reny midika an'izay ao anatin'ny heritreritra dia mandeha makany analakely mitady dia mividy akondro lahy dia ateriny eo amin'ny olona io ohatraohatr' izany ao miaramila le désir d'un chef vaut ordre ny anankiray raha vao mahita lehibe ny miaramila dia miandry baiko izy zay raha vao mifanena tsy misy hoe mpandeakama tsy any fa mifanena baiko ny andrasany zay zay no mahatonga ny olona raha vao mahita dia hoe mes devoirs mon général dikan'iny inona ny devoir tokony ataoko manoloana anao zao inona ny anankiray mba resahana koa un général est toujours un général même s'il est en caleçon aza mijery ny endrika ivelany mihitsy fa le fahefana hafa be ao anatin'le anankiray tena hoentintsika atao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra le izy hoe ohatraohatry ny ahoana kay mijoroantsika fa miaramila ny lanitra isika amen tatsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay raha hitsara indrindra misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny teny Jesosy misaotra ny amin'ny teny alefa azo foana ny teny aza vela ho diso ny teny zay aza vela ho diso ny teny zay ataovy mahay mandray ny teny zay ataovy mahay miaina ny teny zay alefa azo ny fanahy masina tompo aminampy anay andray ny teny ampianaro zay hiaina ny teny ny
teninao Jesosy, anteninao Jesosy, anteninao Jesosy, aoka hiatra aminay, aoka ho fiainanay, aoka ho fivelomanay, aoka hamelonanay, aoka ho herinay, aoka hiazona anay, satria izao rehetrarehetra izao ho levona, fa ny teninao tsy ho levona mandrakizay. Eo am-pelantananao ny fiainanay Tompo, ny teninao alefaso tsisy ho raraka na ray aminay reto, fa samy ahenitra mipetra daholo rahatrizay. Ho anao nihaja, ho anao voninahitra mandrakizay amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Amen. Ataontsika hitehaka mafy be andray mpanompon'Andriamanitra, riatantsika mafy be foana ny tehaka, tsy ajanontsika ho tehaka io, andao mbola ampiakarina kokoa voninahitra Jesosy rery. Mahafinaritra misy ty programme isaka latsinainy ty. Mahita amin'izay ianao misy zavatra apetraka Andriamanitra ao anatin'ny tsiraray avy. Amen. Mahazotoerina vetivety anao fanatintsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra fa sarobidiny fotoana, sarobidiny programma izay ataon'Andriamanitra sy ho falandidy eo paka mbola asian'Andriamanitra sekoly. Alleluia. Alleluia. Resaka le tsara moa le feta teo. Formation élémentaire et technique de l'armée. Ozy izy ny jaune 9-6 aminaran'i Jesosy. Rehefa nilazany Jesosy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora. Azafady fa biblika daholo ny zarainy eto Azafady Azafady. Alléluia. Mila mianatra an'izany tsika. Mila mianatra tsika rehefa milatsaka ny directive. Ordre zany izy any amin'ny armée. Fa atao ministère izy directive. Rehefa milatsaka ny directive. Ny ambassadeur miodidina marary. Onga dia ekeno tanterahana. Tsisy mametra tana na mangididy ary ny tany. Tsy mahazo mametra tana ianao. Miaino tsara. Tandreo amin'izay izy miaino tsara. Inona ilay zavatra tian'Andriamanitra atao sy ampanaovina. Amen. Sotra ny tompontsika any amin'ny sekoly navalo amin'ny 30 taona reo vita amin'ny parole. Elane zany reto mafy zany. Fa rehefa mihaona amin'ny parole vity zany. Minao fandroany maraina misy zavatra novotainy ny tenin'Andriamanitra. Ataovy endriky ny olona ny fanena tamin'ny teny ny endrika entinao mamakivaky ny tontolo andro. Fa nandray teny ianao androany maraina, ny fandray tamin'Andriamanitra ianao ny fankahita tamin'ny fanotrona n'Andriamanitra ianao. Amen. Dia mankataha amin'i Jesosy ohatran'ny sarotra be ho antsika sivily mantsy ny hoe karatsinina zay mihitsy nefa ny tian'Andriamanitra ho esorina. Rehefa miteny Andriamanitra hoe alatsao ny arato dia aza be fanontaniana, feno rano ny siny, miala amin'ny sigara, aza mitsangatsangatsony, sara ho vadin'olona, ordre zany. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Aza manontany hoe fa ahoana fa inona mihitsy atao fotsiny anie. Ho hitanao. Fa Andriamanitra miasa ao ambadika ny fo mankatoa zay lazainy. Amen. Dao tsika hitsangana dia hisaotra ny tompony amin'ny fotoanandroany maraina. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny asarobidiny sekoly ampianarana ho anay miaraka eto. Fa raha ilay lehilahy valo amin'ny 30 taona niandry tamin'ny fanantenana mbola novanginao. Mino izay fandroany maraina dia hisaotra sy ankasitrananao sady melohan'ny fotoana. Rehetra zanakao tsiraray avy tonga eto fo maraina Tompo. Tsisy na dia raizaka ho diso anjara. Misaotra betsaka fa napatsiahivinao ny asarobidiny baiko, fa indrindra ny asarobidiny directive izay mamaritra ny direction mba hahafahan'ny fiainanay makany amin'ny fankasitrahanao. Ampio ny tsiraray avy Tompo eo amin'ilay fahafatesan'ny fanantenana. Fa pasika toy izao Jesosy nitsangana tamin'ny maty ianao, efa resy ny fahafatesana. Aoko velombelona indray izay matimaty amin'ny fiainan'ny zanakao izay tonga eto androany maraina. Mety ho sarotra inono zany fa tsy natao ho takarana zany, natao ho raisina fotsiny dia natao ho velomina ara-potoana fotsiny ny finoana, ny fanantenana sy ny fiandrandrana. Fa mbola possible zany raha mbola nomenao fahavelomana izay. Ampio an'kio izay Tompo tena ankatoa ara-potoana izay teny latsaka tianao ataonay. Satria izany ny sitrakao. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto amin'ny fanatrehanao androany maraina amin'ny mahasekoly ny fotoana
hianatra mandray zava-baovao a manolo an'le zavatra hay teo aloha ka tsy izy a hosoloana n'le zavatra nomenao ka le tena izy mba hifankahitanay a amin'ny fankasitranao. Tsaroviny tsiraray avy zay amakivaky ny tontolo andro a ao ny mety andeha hamangy fianakaviana, ao ny mety andeha anao programy hitsangatsangana, mety hiaraka amin'ny samy ankonana na inona mety hisy hiasa ihany koa, mety misy hianatra ninninona programa Jesosy dia tsarovy izy ireo a natao journée androany. Zavatra angatany koa tompo mba tsy ho variana fotsiny amin'ny fifaliana sy ny filalaovana ny malagasy ao anatin'ny jour férié tahaka ny androany fa tsy ary hivavaka ary ny anisany entinay mambavaka tompo mba tsy hisy ny lozam-pifamovozana. Asa ratin'ny vavaka ao hivavakantsika mba tsy hisy accident. Raha amin'ny anaran'i Jesosy tena angatahanay ho eo amin'ny fiarovanao a, eo amin'ny fiantohanao ny amin'ny lalana arabe rehetra satria ho maro indray no variana, ho maro ny mety handeha mafy a aoka ho foana amin'ny programme ny devoly manomana fahafatesany indray ho amin'ity andro a fanaovan'ny olona excursion ty tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Taio Jesosy ny herinandro vaovao zay sokafanao a, tantano zay a, tario zay a, fenoy zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verynamansa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy a, amen. Zarao ny fahasoavana ary a fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo a. Amen. Zay dia tsy formule raisiny tsodrano. Misainy efa lasa tsy amin'ny pavion a. Fady efa any amin'ny pavion ny ilany a. Any amin'ny pavion ny ilany. Raisiny tsodrano zay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Andriamanitra ny fanantenana amelona ny fanantenana ao anatinao. Hitahiry ianao anatin'izay fanantenana izay. Misaora sy mifalia amin'ny fahoriana fa ny fahoriana mitondra faharetana. Ny faharetana mitondra ny toetra n'Andriamanitra ho voasedra ary izany dia hitondra fanantenana ary io fanantenana io tsy mahamenatra satria mifanamasina mpitobaka amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao am-ponao. Mahita fa tsy ho diso fanantenana izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka an'ilay lehilahy narandritra ny 7 taona izay nasain'ny tompony toriana androany. Latsak'izay io problema mety lalovanao io a miva io satria miaona miaraka amin'ny parole ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho karazan'olona mpizara ny fanantenana ianao satria Kristy fanantenana ny voninahitra. Mahita ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ho atanjahan'Andriamanitra ny fanapa-kevitra tsara ao anatinao mba ho isan'ny olona mpankatoa ara-potoana ianao amin'ny miaramila ny Kristy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen.